Ange Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Université PEF, parcours études et formation, département formation en ligne. Université PEF, Malouchaoano, ni Fampalala Vaovao. Université PEF, l'excellence à portée de main. Nateo aza ny navoatendry anitsay Christian ho Premier ministre lehiben'ny gouvernemanta miendrika ao tsy fampitokisana eo amin'ny filoha sy ny Premier ministre ny fanendrena ireo sekretera-panjakana misy sasivy hoe eo ambany fiadidiany filoham-pirenena raha ny nambarany ny mpanao politika. Mirarakopana ihany koa ny fandanimpoana ny volam-panjakana raha ny hita ankehitriny. Amporisia nanao fifahinanana masina ny kristianina rehetra amin'ny ity taona 2024 ity izay natokana ho taonan'ny vavaka. Maro ny toerana afaka natanterana izany eto amintsika ankoatra izay te handray anjara amin'ny fivahinanana masina any Roma. Any ivelany 710 andro nisian'ny ady teo amin'ny Israel sy Gaza mitoetrany amin'izao fotoana ny fifandonana mahery vaika eo amin'ny 2 tonta. Raha ny tatitra farany navoaka ny vondrona Hamas mahatratra 7,994 alina nanomboka ny 7 oktobra lasa teo no namony ainy tao Gaza. Ny andinindinireo avy hatrany ary. Madolatra ny araba topoklasy topoka avy amin'ity aliny alady fa 20 ny volana janoary taona 2024 ity tonga sototsika ito anivony fampalalam-baovao amin'izao alina izao asakopana janoany topoklasy topoko vavy anaraka izany hatramin'ny farany tontolo politika avy hatrany hoe tsika isindarana ny fampalalam-baovao amin'izao alina izao nateo aza navoatindra ny tsay Christian ho Premier ministre lehiben'ny gouvernemanta miendrika ho tsy fampitokisana eo aminy sy ny filoha Rajoelina ny zavamisy ankehitriny indrindra fa ny fanendrena ireo sekretera-panjakana misy sivy eo ambiany fedidiany ny filoham-pirenena raha ny nambaran'ireo mpanao politika. Mirarakopana ihany koa ny fandanindinimpoana ny volam-panjakana raha zavamisy ankehitriny no fijerena. Miendrika ho fizarazarana seza ho an'ireo nanohana ny Andry Rajoelina nandritry ny fifidianana filoham-pirenena ny firafitry ny gouvernemanta misy amin'izao fotoana raha ny fanehoan-kevitry ny filoha nasionaly ny antoko VHT androany. Ankoatra ireo ministra tompony andraikitra isaky ny departemanta isan'ny tokony, manana ny ministra azy manokana ihany koa ny filoham-pirenena amin'ny alalan'ireo sekretera-panjakana misy sivy izay andrasana ny fanendrena azy. Miopapana ny fandanimbolam-panjakana raha ny firafitry ny zava-misy io no jerena raha ny fanazavana trany. Mazava ho azy fa misy fampatokisana zany eo anatin'ny fitondram-panjakana io satria eo ny ministra zay tantanan'ny lehiben'ny gouvernemanta fa ny filohan'ny republika koa zany tantana ministra amin'ny alalan'ny sekretera-panjakana satria aza dino fa tovilarana amin'ny ministra ihany ny sekretera-panjakana ary any présidence no mipetraka. Zany rehetrarehetra zany dia azo hitarafana ny hoe mbola misy mpitondra fanjakana ambony lalàna ve sa ambany lalàna ve sa mitaingina lalàna ve sa manitsaka lalàna fa zany zavatra rehetrarehetra zany ao anatin'izay taratry ny tsy fahombiazana eo amin'izay tantanana ny raharaham-pirenena ary zany lay samy manao zay saim-patana ohatran'ny ganagana amin'ny sasa dia makaiza zany zao ny ministra tantanany lehiben'ny gouvernemanta dia zavatra ataon'le ministra ihany ny ataon'lery sekretera-panjakan'leria dia makaiza tsara zany izy tia anao inona tsara moa izy tia dia tsy fantatra moa zany na ny organigramme hoentina hitantanana an'izany rehetrarehetra zany ara dia tsy mazava. Tsy misy azo antenaina amany olam-bahoaka ny fepetra zatoandro napetraky ny filoham-pirenena raha ny fanazavana trany. Malaza indray zany zao aloha ny zatoandro fa film efa nandeha moa zany zatoandro dia tsaraina dia tsy fantatra zay tena hoe nahazo point firy na nahazo point firy fa dia mijanona eo ihany fa ino moa zany le vahoaka malagasy moa efa nampahantraina dia reberebena amin'ny zavatra maro samihafa dia variana eo dia tolotolorana kely zavatra madinidinika dia sondrina eo
dia lasa ihany ny Vaovao mandeha dia izany moa ilay izy ka ny zavatra misy eto amin'ny firenena tsy fantatra tsonony ny hoe makaiza moa fa ny zavatra misy aloha dia zao mahantra ny malagasy ary tena tsy misy nininona azo hanina tsony miakatra isan'andro. Mifanohitra amin'ny firahiran'ny fanjakana amin'ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana ny ataon'izy ireo amin'izao fotoana raha ny fanazavana tranony mivangongo aty andrenivohitra avokoa ny fanapa-kevitra rehetra. Tontolo politika izay hatrany miavaka hatrany isika amin'ny fitantanana ny firenena raha oharina amin'ireo firenekafa raha nambaran'ireo mpanao politika. Tia manao andrakandrana loatra ny fitondram-panjakana izao any ka mitotonga hatrany ny faram-piainan'ny voaka malagasy ary latsaka katerena ihany koa ny firenena amin'izao fotoana izao. Raha ny hita sy tsapa tsy mahomby ny fitondrany Rajoelina tamin'izay hiadimy taona lasa izay dia mbola vonona ny handetika lalina ny firenena amin'ny fametrahana ireo secrétaire d'état maro be indray ny tenany hoy ny mpanao politika Arivo Rakotovao. Raha nanontaniana mahakasika ity rafitra vaovao aty ny fitondrana apetraka ity. Tsy mbola nisy nanerana izao tontolo izao hoy izy ny secrétaire d'état miankina amin'ny fiadidiana ny repoblika izany. Secrétaire d'état zany natao iankina amin'ny ministère anahirana io raha mijery azy mba nyvaliko ihany zay zavatra zay hoe rehefa nijery lalindalina kely kokoa fotsiny zany ary maromaro nefa niresaka zay tamin'ny herinandro dia hita hoe reo asa mety andavanandro ary fandraiky amina projet zany hoe financement avy any ivelany nafato anatiny tsy maninona fa projet reny no nysotonona nakatany amin'ny ministère sécurité alimentaire ny filet de sécurité ny ministère ny population ny resaka commerce ny fanjifana samihafa reo ny any amin'ny énergie dia mampantany tena satria na ny alignement zany ny olona ny raha mpamatsy volantsika tsy any ministre izy no miresaka satria secrétaire d'état zany mbola omban'ny ministre zany dia ahoana ny fomitondrana zany sady hoe apetraka le elo be eto ambony hoe tandremo fa olona amin'ny présidence reo dia ministre zany anao iny anao karakarany gestion de personnel ministère sy veny ataony sy izay ambonambona asa atao eo ka ozy hoe ny mampieritreritra zany hoe za tsy mihino hoe tsy fantatry olona hoe tsy mampandeha zavatra zany fa misy finiavana manokana afahana amin'ny fe an'ireo vondron'asa zay tena ilaina eto amin'ny firenena tonga mifanotaninao tsika zany mamorona ohatra namoronana CVO teto any io zay ve mahomby za tsy mino fa isika dia hiavaka elan'izao tontolo zao fomba fitantanana firenena. Paikady tsy mahomby izao napetraka izao raha ny fanazavana tsy izany ihany fa anomevana ny fanaparam-pahefana ihany koa izay efa hita nandritra izay 5 taona lasa izay. Misy tsy atokisana ireo ministra vao napetraka ve ka zara raha asa no fa ankina amin'izy ireo. Dia zay zany ny any kely amiko za mpanao politika hoe tsy mety le fomba nataonay teo fa amorona fomba vaovao zay tsy fahitera-tany zay moa dia marina kosa tsy fahitera-tany zany satria tsy ety zany lasa tonga amin'ny teninao fanontanianao hoe izy gouvernement anankiroa ve zany io hitako tsara ety mihitsy ny fomba fihetsiky ny secrétaire d'état makeny amin'ny ministère hoe ozy izy président zay tsy narattaché amin'ny président fantatra zany eno zany tamin'ny 5 taona io indrindra fa rafitra hoe secrétaire d'état ka aveka mandeha izy mijery kely ianao ny digitalisation sy sisa projet ny ministère zany fa magnino zany nasona ministère sa tsy atokisana le ministre napetraka atao nefa zavatra hoe fantenina tena arak'izay mety amin'ny fomba manara-penitra mihitsy na ara-moraly na ara-etika dia nampisehoana sady nefa ny fomba fitantanana fa Jaivana raha ny lalàna ny prime ministre miaraka amin'ireo ministra mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta no fa tokony anatanteraka ny atao hoe politika akaben'ny fanjakana izany hoe tokony eo ambany fibaikoan'ny prime ministre avokoa ireo rafitra rehetra manatanteraka ireo politika akabe ireo tranga izay mifanohitra tanteraka amin'ny zavamisy eto amin'ny firenena.
lafomba hafa tsara ny vokabary ho an'ity taona ity raha ho an'ny commune Ankadimanga Ambohidrapeto no resahana teo ara ny olona maro samihafa losa diany ireo tantsaha tokony hisy fiantraikany tsara ho an'ny fiainam-bahoaka ihany koa raha ampy ny tosika avy amin'ny fanjakana raha ny nambarany ben'ny tanana ao antoerana. Raha oharina tamin'ny taondasa na velom-boly ny vokabary ho an'ity taona ity ho an'ireo tantsaha ao anatin'ny commune Ankadimanga Ambohidrapeto. Ny anona tamin'izay nisy teo am-pelantanana ireo tantsaha na eo aza ry olana sedran'izy ireo eo amin'ny lafiny fambolena. Mba vokatra ihany fa tsy dia hoe namono antoka be. Ny teo aloha izany raha ohatra hoe mamboly ketsan-dimy eo dia eo an'ny 20 kitapo 12 fa tamin'ity zao latsaka kelin'izay. Io zao ketsana 12 io zao 10 kitapo. Ho anay tantsaha zao dia tsy ampy mihitsy ilay fambolena satria na mividy an'ilay masomboly ray miakabidy be ilay masomboly. Ny Kolo amin'ny vary fotsiny zao ny zao ny masomboly zao efa vidina 740 ny vary ray kilao ny masomboly. Raha ohatra zao zay manana ketsana 20 dia mba hoe mila eo amin'ny 10 zinga eo zay no mahafafy an'izay. Ny fitaovana indray aloha zay mijalijaly daholo fa zay aty zany ambany voly dia tsy hitan'ny olona tena hoe ambany toerana zay dia tsy mba hita amin'ny fitondrana mihitsy zany zay dia zay mba anaovanay eto hoe mba jereo akaiky zay nefa zay eto misy fokotany firy commune firy zay neto fa tena tsisy mpijery satria ho ny aty aminay atoko-panohatra dia tsisy mindrara zay. Tamin'ny taonjasy aloha tsy dia nisy firy ny tamin'ity nanao masomboly eo amin'ny 3 arivo zao ilay vidina amin'ny any dia ilay afafy dia matavaka 10 kitapo na eny rehefa tsisy dia nefa nakofa dia kely fotsiny ny azonao hoe 3 kitapo 4 kitapo ny eny mizezika sy ny tambary zao ny olona amin'izay ilay fampifampahantina anazy tambarina indray tsy misy la manofo izay indray dia aveo alain'ny tompony dia tsy mamboly mba mijery anay akaiky satria izay aty mijaly misy amin'ilay fanampianana dia misy le izy dia le famolianina zany hoe le zezika sy lianina zany ny tsy ampy. Isan'ny commune Mpambokabary ary mamatsy Antananarivo sy ny manodidina ny commune Ankadimanga Ambohidrapeto noho izy manambary amina velaran-tany mirefy 900 hektara. Tokony ho tsaratsara kokoa noho izao ny vokabary ho an'ny taona manaraka raha ny nambarany ben'ny tanana ao an-toerana raha misy ny tohana ara-teknika, ara-pitaovana sy ara-masomboly omeny ministera tompon'andraikitra. Fa tena enjana somary enjana kely zany ny vidim-bary amin'izao fotoana izao dia tena tokony masona mafy mihitsy ny fambolena. Zay zany ny ilana fanampiana ho an'izay tompon'andraikitra rehetra mba hijery an'ilay fambolena satria misy tany tena mbola azo volena azo ratoanana kely zany ara-teknika ara-pitaovana dia tena azo antoka hoe tena mbola hitomba ary avokatra misimisy kokoa ny commune Ankadimanga manokana. Tena niezaka keto araka sy takatry ny commune sy zay fahefa-mividy amin'ny vahoaka teo zay zany tena nentinay namboly teto hatramin'izay. Antoky ny fampandrosoana ary mampiroborobo ny toekarena ny fambokarana. Tokony ho jerena manokana manoloana izany ny olana sedran'ny ireo tantsaha tahaka ny tsy fampian-drano rehefa maintany, ny tondra-drano rehefa fotoam-pahavaratra, ny tsy fampian'ireo teknisiana, ny tsy fampian'ny fitaovana, ny fahalafosany zezika sy masomboly ary ny fisian'ireo mpangalatra sy ny maro sambihafa. Miana ao anatin'ny zavatra kitoto eo amin'izao fotoana izao ireo fiara zotra fitateram-bahoaka raha ny enambaran'ireo filohan'ny coopérative. Anton'izany fa tsy antoka no azon'izy ireo noho ny fidangan'ireo vidin'ny kojakoja ilaina amin'ny fanamboarana fiara sy ny fiakaran'ny sarany fitsarana fiara ihany koa. Tsy ampentana hikarakarana ny fiara intsony ny saran-dalana ho 100 ariary amin'izao fotoana izao raha ny zava-misy raha ny renambaran'ny filohan'ny FMA izay mivondrona anatin'ny coopérative misy 20 eto Antananarivo renivohitra. 700 ariary ny saran-dalana mifandraika amin'ny zava-misy iainan'ireo mpisedra amin'ny fitateram-bahoaka ankehitriny raha ny fanazavany teo anivon'ny FMA izay vondrona coopérative misy 12 eto andrenivohitra. Raha ny zava-misy roa taona taorian'ny fiakaran'ny vidin-tsolika niakatra avroeny amin'izao fotoana ny vidin'ireo kojakoja amin'ny fiara manampitrotraka izany fiakaran'ny fitsarana fiara vao sy elakory. Eto amintsika neka mbola mpitatitra indray ary nasaina mantom-patanty misy ataony izay zavatra tena ataoko hoe amin'ny service public anazy
zany angamba ny tokony zavatra tokony jerevana ataoko hoe amin'ny ampahankely raha ohatra ka eo amin'ny ataontsika hoe 580 000 ariary eo angamba ny patantinay isataona eo manodidididina zay iny miankina amin'ny placen'le tomobile dia tena zareo any ivelany dia misy hoe tsy mandoa patanty tsy mandoa be dia be zany ny zavatra tokony azo ifampijerena sy fampitsonjovana amin'io zavatra io fa ny tiana lazaina ao anatin'le izy dia matoy zahay tamin'izany andro zany ataoko hoe tamin'ny heritaona angamba zany matoy zay niteneniny hoe 700 ariary ny sazan'io zavatra misy eto dia misy antony zay kanjo moa zay tsy misy miena hoe zay nefa n'izay zavatra teneninay 700 zay tsy hoe manamaivana an'le 700 akory ny tena mety mafy be zany ho an'ny vahoaka malagasy mitady an'izany kanefa na izany zany samy tokony ifampijery ifampitsinjo ao anatin'le izy ary zany natonga anay nefa teny tamina ministera na tany amin'ny filoham-pirenena tamin'izany hoe 700 angamba sazan'io zava-misy eto tsy mbola azo lazaina hoe misy tombony be ho anay zany. Tsy afaka mamaly mifenitra zato isanjato amin'ny asa fitaterana araka izany izy ireo noho ny vola mivoaka betsaka noho ny vola miditra miaina amin'ny zavatra kitodo noho ny famerana ny sarandalina izay natao amin'ny fitondram-panjakana ireo mpitatitra. Tsisy zavatra io le lazaiko hoe lasa tsy manaraka normal ntsony le mpitatitra amin'ny zavatra misy ary le izy ataoko hoe riska be na ho anay na ho an'ny mpandeha satria zay tsy mampiasa piesy tsara ntsony. Raha tenenina aminao zao raha tenenina tsotra raha taloha zay raha manao vidange entretien périodique zany ny filazan'izay ohatra ny hoe manao vidange manolo menaka manolo filtre gasoil manolo plakety manolo pneu dia tena tsy tenenina marina fa tena lasa ataonay ohatra ny hoe 2 volana zany zay vao ataonay le izy no ninona raha vao ataonay 2 volana io dia maty antoka izay aleo tonga dia tsorona marina maty antoka izay raha 2 volana ohatrany hoe raha tenenina fotsiny nareo fantatray nefa manivana ny tomobile ray fantatray fa tsy manara-dalàna ny fitaterana atao aminay tsy atao aminay reny moa fa misehatra ny taxi be mihitsy no ninona ny antony noho le vola miditra amin'le mpitatitra lasa manivana izy lasa tsy rehefa tonga ny rivariva midimy dia lasa modry zareo fa tsy mitondra an'le olona mandeha ntsony no ninona ny antony. Maro ireo zavatra azo ifampirarahana amin'ireo mpitatra sy ny fitondram-panjakana saingy tsy mbola nisy ny ainy ohatra ny fanazavana raha ny teo anivon'ny FM manokana tsy mbola nisy ny fivoriana ahafahana manapaka ny fiakaran'ny sarandalana izy ireo izay manamafa 700 ariary ny sarandalana mifanaraka amin'ny olan'ireo mpitatra. Endrimbava amin'ny vaovao ny velany nosy indray kosa tadidin-doza ny firenena mpikambana ao anatin'ny CEDEAO raha ny fananambarana imbonana navokany Burkina Faso, Mali ary Niger satria eo ambany fitarian'ny ery avy any ivelany CEDEAO izay tsy miantoka intsony ny ady amin'ny fampirorona sy ny tsy fandriam-pahalemana ho an'ireo firenena mpikambana ao aminy. Ndiditra tao anatin'ny communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest izy ireo ny daty ny fahinam-boroapolo me taona 770 sy 770 taona aty aorina nareny izy ireo ndritra tao anatin'ny izany sady diso fanantenana satria nivoana tamin'ny foto-kevitra ny jorono teny ampiandohany raha ny zava-misy ankehitriny no jerena. Fotoana iny doka varitra isan'ny vetivetsika dia rehefa avy eo indray ary. Gratuite. Mais qu'est-ce qui est gratuit? L'installation de la fibre est gratuite jusqu'au 31 janvier 2024. Et maintenant, abonnez-vous vite à la fibre Go, à la fibre Family, ou à la fibre Home, ou à la fibre Home Plus. Mira et ses collègues de Telma vous feront plaisir à installer gratuitement votre fibre. Abonnement à partir de 99 000 RTTC par mois. Teo ny andohan'ny coty beurre sy ny coty lait izay mbola kafizin'ny rehetra hatramin'izao na ny lehibe nanay
Kiskafo. Guti beurre gutile, ankafis le fahaiza-manao tsy manantsahala. Université PEF, parcours études et formations, département formation en ligne, étudiez en toute liberté où que vous soyez. Rejoignez notre programme de formation 100% en ligne pour décrocher des diplômes habilités par l'État, licence et master, regroupement en ligne avec interaction, cursus adapté à la situation des travailleurs en quête de promotion professionnelle ou de reclassement au niveau de la fonction publique. Équipe pédagogique dynamique pour assurer les mentions de votre choix. Informatique, option administration réseau, génie logiciel et base de données. Management et administration des affaires. Option finance et comptabilité. Entrepreneuriat. Droit, diplomatie et relations internationales. Option droit public, droit privé, diplomatie et relations internationales. Rejoignez notre programme de formation 100% en ligne. Université PEF. L'excellence à portée de main. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. taverina sika tompoko lasa tompoko avy ny tapany faharoa tonivy ny fampalalama voaka dia mbola anagananao hatrany naraka izany hatramin'ny farany pejy ny finoana avy hatrany amporisina anao ny fivanianana masina kristiana rehetra amin'ny taona 2024 ity izay natokana ho an'ny taonany vavaka maro ny toerana afaka natanterana izany ankoatra ireo izay te handray anjara amin'ny fivanianana masina any Roma any. Ao anatin'ny fanomanana ny taonjobily 2024 eo anivo ny fiangonana katolika manerantany tany natokana ho taona ny vavaka ity taona 2024 ity. Fotoan-dehibe ho an'ny eglizy ny jobily ary manandanja amin'izany ny lafiny ara-panahy. Izany araka izany ny anaovana katesisy momba ny vavaka ary amporosihana ny anaovan'ny diosesy tsirairay avy, sekoly ny vavaka na ny école de prière. Entanina bebe kokoa ny fanaovana rozery, ny fitsaoana ny sakramenta masina, ny fiatahana masina sy ny laretirety ary ny fivahinanana masina amin'ireo toerana maro ahafahana manantanteraka izany eto amintsika. Hoy ny komity foibe mpikarakara ny taonjobily. Maromaro izy ireo hitantsika ao amin'ny anamlo de la Vierge any Pefy any zany afaka natanterahana izay fivaniana masina izay. Dia hita Antananarivo ao amin'ny Soavivahoaka ao amin'ny frera Loina Rafael Louis Rapringa dia anambiaty be ana misy ny olomasina Jacques Bertieu dia ny ana sanctuaire Port Berger ny famolakon'Andriamanitra ana Vopeno ana misy ny lycéen Boudavoasoa Victoire Rasomanarivo ireny toerana ireny zany dia toerana afaka andehanana sy anatanterahana soamatsara indrindra fa izay hoe fistahana masina fihavianana masina izay. Ho an'ireo izay te handray anjara amin'ny fivahinianana masina any Roma, efa misy ny tranokala natokana ho an'izany raha ny fanazavana ahafahana misoratra anarana sy mahazo ilay antsoina hoe carte de pèlerin sy ny carnet de pèlerin. Ankoatr'izay, rehefa voavadika amin'ny teny malagasy ka nankatoavin'ny fivondronam-beny aveka ny dikateny dia efa naparitaka any amin'ny diosesy manerana ny nosy ny vavaky ny taonjobily. Ho an'ny Tomasina vetivetsika taorina ny olana nisy teo amin'ireo sapana mamponjy vona eo anivo ny fiadidiana ny tanàna Tomasina farany teo makasika ny tsy fandraisan'izy ireo ny tambokaramany sy ny prime araka ny netana teto anivo ny fampalalamba avao ny Kolo TV FM vaovao ny olana amin'izao fotoana izao ary verina manoho ny asany davanandro izy ireo raha ny fanazavana avy eo anivo ny sapana mpamonjy vona ao antoerana. Any Mahajanga mandritra ity taona 2024 ity no anamarina ny jobily fa taona ny tily teto Madagasikara ka ny tily faratany boeny dia natomboka tamin'ny firam-bavaka ofisaoran'Andriamanitra natao tao amin'ny FLM tsara maroso. Fitaom-pivavahana lehibe ho fisaorana n'Andriamanitra sy ho fanomezam-boninahitra azy no nisantarana ny fanokafana ny fanamarihana ny fahazatotaona ny tily teto Madagasikara ary tsy diso anjara tamin'izany ny faritany tily boeny izay niara-nombavaka tao amin'ny katedraly FLM tsara mandroso. Ny teny faneva ny fahazatotaona ny tily dia ny hoe mandehana amin'izao herinao izao ka tanterao ny fanomponao. Teny soratra masina izay nitsoaina tao amin'ny mpitsara toko fahenina andiny fa 720 sy ny Timoty faharoa toko faefatra andiny fa dimy tapany farany. Izany teto Andriamanitra izany hoe fahaiana-manantsika indray izay mpianakavy ny tily indrindra isika rehetra
zany dia atsika rehetra tonga soa amin'izao andro anio zao. Madagasikara dia feno izany taona tokoa satria raha tantara vitsivitsy sy fohifohy dia raha ny tena marina dia ny 20 desambra 1924 no tena nahazo taratasy mazava tsara mampikamba manaikitra azy antsika Madagasikara. Zany hoe amin'ny 20 desambra zany tena feno izany taona tsika Madagasikara fa no taona tia dia karazaina zany mandritra taona tia. Ny fantoka tanteraka tamin'io teny soratra masina izay natao teny faneva ny jobily fa 100 taona ny tily teto Madagasikara io ihany koa ny afatra no entiny mpitandrina teto. Na ny voalohany na ny faharoa dia samy teny famporisiana ny ray nataon'Andriamanitra tamin'ny Gideon mba hanafika ny Israely teo amin'ny tanàna Midian. Ny ray kosa nataony Paoly apôstôly tamin'ny Timothy ho famporisiana azy noho ny asany evangelista izay nitanterahana. Araka ny fantaka manao dia vao fotoana 20 taona monja Timothy no nanao ny asany evangelista. Ary ny anarany Timothy moa dia manakekitra hoe mpanome voninahitra. Maromaro ny fandaharam-potoana ho tanterainy ny tily faritany boeny ao anatin'ity fanamariana ny 100 taona ny tily teto Madagasikara ity. Anisan'izany ohatra ny fambolekazo, ny hetsika ara-soratra masina, ny lasin-jobily, ny firotsana eny anivon'ny fiarahamonina sy ny maro samihafa izay anentanana hatrany ny fiombonana ny skotima satria ny tily ray andro dia tily mandrakizay. Ho an'ny maresaka iraisam-pirenena 410 andro nisian'ny ady teo amin'ny Israely sy Gaza mitoetra ny fifandonana eo amin'ny rotonta amin'izao fotoana izao. Raha ny tatitra farany navoaka ny vondrona Hamas mahatratra 720 sy 904 nanomboka tamin'ny daty ny 7 oktobra lasa teo ireny ambony ainy tao Gaza. Mitoetra any amin'izao fotoana ny fifandonana mahery vaika eo amin'ireo tafika Israeliana sy ny vondrona Hamas ao Ranionez. Vokany, foto-drafitra Samaria indray no potika voazaira ny bomba tao an-toerana. Feno hipoka tanteraka ihany koa ny hôpitaly, raha toa ka mbola manao ny fitsoan'ny tanàna ireo sivily anetsiny maro. Ao Rafah, kilometatra vitsy miala ny Ranionez. Olona manodidina ny 3 hetsy sy 2 tapitrisa no tonga nialoka tao an-toerana. Ireto farany izay very hevitra tanteraka amin'izao fotoana, mandinika ny toerana ifindran'izy ireo indray, raha toa ka efa miaritra zavatra maro toy ny atsika, ny rotsakorana tsiry maro hafa amin'izao fotoana. Raha ny tatitry ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ny vondrona Hamas, mandidina ny 904 eo ireo namony ainy, nanomboka ny fiatombohan'ny fanafihan'ny tafika Israeliana. Amin'ny ankapobeny, vehivavy sy ankizy no maro anisa amin'ireo namony ainy ireo. Dia izay koa tompoko lasa tompovavy no entiko marina ny fotoana ny fampalalam-baovao tamin'izao alina izao hankasitraka eo tana tokantrano naraka ny vaovaontsika hatry amin'ny fara mipetraka ny veloma mandrapita fa ao amin'ny manaraka indray tompoko lasy sy tompovavy veloma tompoko. Université PEF, parcours études et formation, département formation en ligne, étudiants. Université PEF, nanucha wanato, ni fampalala Vaovao. Université PEF, l'excellence à portée de main. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.